Mbola ho aminareo hatrany eny riavana ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsaran'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Nisokatra amin'ny volana vaovao isika ary dia manaraka ny perikopa araka ny lohahevitra vaovao koa manao hoe manamasina ny tenany ny mpino. Ny Levitikosy toko 7:20 andininy voalohany hatramin'ny 4 no iarahantsika indray mandritra izao toriteny izao. Levitikosy toko 7:20 andininy voalohany hatramin'ny 4 efa novakiny ny mpiara-miasa teo izany. Andininy 2 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo: aoka ho masina ianareo satria masinao Jehova Andriamanitrareo. Aoka ho masina ianareo satria masinao Jehova Andriamanitrareo. Efa nambaran'ny mpiara-miasa teo koa fa ny teny hoe masina dia manana dikany maro. Izay fantatsika fiangonana farafahakeliny teny hoe voatokana, hafa indrindra ary miavaka. Ny masina dia midika hoe voatokana, hafa indrindra, miavaka. Mahafinaritra ny zanak'olombelona ny atao hoe ianao dia hafa mihitsy, ianao dia olona miavaka. Ary mandrakariva aza dia voasintona indrindra ny sain'ny tanora, anao fihetsika somary miavaka, anao fiaingo somary miavaka, satria teo hitan'ny olona misongadina izy hafa samy olona. Raha lehilahy dia somary manao lavalava volo, raha vehivavy dia somary manao akanjo ohatrohatran'izay, mba hanintona ny olona hoe miavaka ao. Kanefa ny lohahevitry ny perikopa amin'izao volana Aogositra izao dia te handresy lahatra antsika ny hoe ny olona miavaka dia ny olona mijery an'Andriamanitra sy ny fahamasinany. Ny olona tena miavaka dia ny olona mibanjina an'Andriamanitra sy mianatra ny fahamasinany. Aoka ho masina ianareo satria masinao Jehova Andriamanitrareo. Aoka hiavaka ianareo satria miavaka ao Jehova Andriamanitrareo. Aoka ho hafa indrindra ianareo, ho tokana tsy roa amantany satria toy izany koa ny Andriamanitra ivavahanareo. Amin'ny tontolo ny fivavahana malagasy, ny masina dia ireo efa nodimandry. Ary amin'ny nodimandry indray aza dia mbola havahana hoe ireto ny tena masina ka ivavahana, ireto hafa kokoa. Ary ny olona masina fivavahana malagasy dia ireo heverina fa manana fifaneraserana manokana amin'ireo razana hivavahana apetraka ho masina. Dia ao ny mpanandro, ao dadarabe sy ny sisa sy ny sisa. Ao anao izy masina, fatatsika izany tantara izany. Amin'ny fivavahana kristiana indray dia mbola misy fihavahany koa. Ny havantsika katolika dia tena mampiasa ny voambolana hoe masina ao anatin'ny fomba fivavahany. Retsika tamin'ny 10 minitra ny ankizy sy ny tanora teo fa misy ny atao hoe olo-masina. Araka ny fenitra katolika dia lasa mipetraka ao anatin'ny almanaka na ny fanisan'andro izy ireny, ohatra hoe andro ny masinda Valentin dia isaky ny 14 febroary sy ny sisa sy ny sisa. Masimbavy Terezy zazakely hoy ny anaram-piangonana tsy lavitra. Masina, asandratra olo-masina ny olona anankiray rehefa mahatratra ny fenitra ho amin'izany. Tsy miteny sika ny any hoe olo-tsambatra. Dia misy koa ny hoe rano voasina. Rehefa tonga eo amin'ny voady farany mpitondra fivavahana dia ataony hoe amasinina. Fa hafa indray amintsika protestanta, atokana ho mpitandrina efa voatokana. Fa mitovy ihany dikany hoe masina, voatokana, hafa indrindra. Amintsika protestanta ny hoe masina dia
voalaza teo koa tao amin'ny 10 minitra fa tsy miandro hoe misy fenitra mazavabe fa ny fenitry ny fahamasinana ny olona anankiray amintsika protestanta dia izy efa nandray an' Jesosy tompo ary miaina ny famelan-keloka nandray an' Jesosy tompo miaina ny famelan-keloka ianao zany dia azo ialoavana hoe masimbavy rasoa na masinda rakoto fa tsy miandry anao efa maty inona mifenitra olo masina fa efa masina raha teo aho anankiray amin'ny fianarabana apostolika mety mahazatra ny sofintsika teny hoe ho an'izay rehetra voantso masina no masina ho an'ny malala n'Andriamanitra sady voantso no masina masina zany sika efa masina satria nandray ny Jesosy tompo ary misitraka sy miaina ny famelan-keloka izay ireo karazana atao hoe fieverana ny fahamasinana reo mitoko telo ny fivavahana ao ny amin'ny malagasy ny fanompoantsampy ao ny fivavahana kristiana katolika ao ny fivavahana kristiana protestanta izay misy atsika raha amintsika protestanta zany dia efa masina raha teo isika ato amin'ity Levitikosy 7:10 ity dia fanombohan-dresaka ny andininy faharoa izay nitsipihana teo manao hoe aoka ho masina ianareo satria masinao Jehova Andriamanitra reo raha ny toko 7:10 manontolo tsy mivaky dia manipika ny fiainan'izany atao hoe olona masina manompo an'Andriamanitra masina voatanisao ny didy fanajana sy fanamasinana an'Andriamanitra voalazalazao ireo didy sy fitsipika mikasika ny fiarahana-monina amin'ny olombelona samy olombelona ireto ry havana no afatra ampitondrainantsika mba ho fiainantsika raha miantso ny perikopa manao hoe manamasina ny tenany ny mpino amin'izao Levitikosy toko 7:10 hatramin'ny 4 izao dia azo ambarany hoe ny fahamasinana dia antso avy amin'Andriamanitra ary ny faharoa ny fahamasinana dia fitandremana ny didin'Andriamanitra ny fahatelo ny fahamasinana dia fifandraisana marina sy mendrika amin'Andriamanitra sy amin'ny olombelona ny fahamasinana dia antso avy amin'Andriamanitra aoka ho masina ianareo satria masinao Jehova Andriamanitra reo no baikoan'Andriamanitra iteny izany tamin'ny zanak'Israely i Mosesy raha mbola nitarika azy tany anefitra i Mosesy dia nambara ny tompo hoe izao no lazainao amin'ny zanak'Israely aoka ho masina ianareo satria masinao Jehova Andriamanitra reo araka izany tsy safidy ny vahoaka an'Andriamanitra ny ho masina tsy faniriana fotsiny ny mba hiavaka satria manompo an'Andriamanitra masina fa tena baiko sy toromarika avy amin'Andriamanitra aoka ho masina ianareo antso avy amin'Andriamanitra ny fahamasinana fa tsy ianao na izaho fotsiny hoe za teo masina za mba te olo masina za te anana fahamasinana na hiavaka Andriamanitra masina no tompontsika manaraka an'izay dia manana ny fahamasinana koa isika ianao no antsony aneo ny fahamasinany eny rehetreny aoka ho masina ianareo satria masinao Jehova Andriamanitra reo indraindray ry havana dia adinitsika izany antso ho amin'ny fahamasinana izany be ny mivarilavo ka tandrify ny filazantsaraka ny Matthieu toko 7:1 teo manao hoe aza omena ny alika izay masina aza atsipy eo anoloan'ny kisoa ny vatosoa anareo manolo tena isika fa tsy tonga amin'ny fisaintsainana ny fahamasinan'Andriamanitra ilay nanolora antsika tena ka dia manome
ny alika ny fahamasinantsika atorantsika eo anoloan'ny kisoa ny vatosoa ny fahasoavana efa nomen'Andriamanitra atsika dia heverintsika ny hoe ampy rehefa nanolo teny ampy rehefa miditra am-piangonana ampy rehefa tompon'andraikitra na mpikambana any amin'ny sampana samihafa tsia miantso atsika ny tompo mba ho amin'ny fahamasinana miantso atsika ny tompo ho amin'ny fahamasinana tsy hoe safidinao ny ho masina fa tena valinantso avy amin'Andriamanitra mihitsy ny fahamasinana efa tsara ny namalinao ny antson'Andriamanitra ho tonga hivavaka ianao amin'ity alahady ity fa saintsainy hoe atraizany ho andiananao miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fahamasinana manamasina ny tenany mpino dia tsaroa fa antso avy amin'Andriamanitra zany ny faharoa ny fahamasinana dia fitandremana ny didin'Andriamanitra raha makeo amin'ny andininy fahatelo sy fahaefatra isika ho toy ny hoe aoka ho masina ianareo satria masina Jehovahandriamanitra reo dia misy filazana ao ny hoe samy matahotra ny reninareo sy ny rainareo tandremo ny sabatako mitoy amin'ny hoe aza mivily anaraka andriamanikafy fa raha mbola vakitsika hatramin'ny farany ity levity kosa toko fahasivy-ambinifolo ity dia mahita isika fa tena fitanisana didy samihafa no ambarao dia isika aka santionany eo amin'ny andininy faha 1 hatramin'ny faha 3 zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'ny tompo aza mangalatra aza mamitaka aza mifandaingy aza mianiantsito amin'ny anarako na manamavo ny anaran'Andriamanitra izao ny Jehova aza manao ankeriny amin'ny zavatry ny namanao na mampahory azy ny karaman'izay no karamainao aoka tsy toetra ao aminao milokala izany no ilazana hoe ny fahamasinana dia fitandremana ny didin'Andriamanitra aoriana ny antsoavo atao amin'ny alalan'ny Mosesy ho an'ny zanak'Israely dia mitanisa didy marobe Mosesy mampatsiaro ny fiantsonana tanteraka izany didin'Andriamanitra izany ataon'ny olona tsinitsininy izany didin'Andriamanitra zany ary misy aza antokom-pivavahana izay manamoramora ny fanarahany ny tompoka amin'ny teny hoe tsy ilaina intsony ny didy folo na misarabady ianao na nitsakitsaka tokantrano ianao na angalatra ianao na ninona efa velo ny fahasoavantsika tsy ilaina intsony ny fanarahana ny didy fa raha miteny eto Mosesy manao hoe aoka ho masina ianareo satria masina Jehovahandriamanitra reo dia mitanisa sy mampatsiahy ary manampy fanazavana ireo didy efa nomena fony vao nivoaka avy any Egipta ny zanak'Israely ao amin'ny Exodosy toko 20 ry havana malala raha manarady ny tompo Andriamanitra lay masina isika ka antsoina hoe aoka ho masina ianareo dia milaza zany hoe tanterao ny sitrapon'Andriamanitra arao ny didy sy ny fitsipik'Andriamanitra tsy hoe vakina fevakina fotsiny sitrapon'Andriamanitra dia ny hoe efa reko na toriana ka toriana ny teny dia hiteny ianao hoe zany ondry zareo tsia ny fahamasinana dia miantso atsika hitandrina ny didin'Andriamanitra mazava ny tondro zotra an'Andriamanitra ry havana pino manamasina ny tenany dia pino vonina hanaraka ny tsakany sy andavany ny didin'Andriamanitra ny fahatelo ny fahamasinana dia fifandraisana mendrika sy marina amin'Andriamanitra sy ny manodidina fifandraisana mendrika sy marina amin'Andriamanitra sy ny manodidina efa anambara teo amin'ny andininy fahatelo fa mitaona ho amin'ny fahatahorana ny ray aman-dreny amin'ny fanajana an'Andriamanitra sy ny sabatany ny soratra masina manoloana antsika fifandraisana marina sy mendrika amin'Andriamanitra sy ny olona ny fahamasinana dia tsy hoe mitodika amin'Andriamanitra fotsiny ka ampy ny fahamaliana ny antsony androso amin'ny fahamasinana eo anatrehany ampy ny fanatanterahana ny didiny tsia
fa ny fahamasinana dia mitaona antsika koa mba hijery ny manodidina antsika, tsy ny fifandraisako amin'Andriamanitra ka ny fahazo tokony mivavaka ihany na ny fanatanterahako ny fanompona sy ny fankatoavana ny didiny, fa ny fijereko ny manodidina ny fifandraisako amin'izy ireny ao anatin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ry havana dia tsaroantsika ny fitenenana hoe mivavaka lahady fa mangalatra, dia atao hoe mangalatra latsinainy ohatran'ny vomafy ry zareo avy any Alasory. Mivavaka lahady fa mangalatra alatsinainy. Ary koa rehefa lahady maraina dia aty am-piangonana mivavaka sy mitaraina, fa rehefa tolakandro dia miarakaraka miangonangona any maninona mitraina. Fifandraisana mendrika sy masina amin'Andriamanitra sy ny olona. Rehefa alahady dia tsisy masina ohatran'ny pastera ve? Tsisy masina ohatran'ny dekona ve? Tsisy masina ohatran'ny mpandray ohatran'ny atao batisa? Tsisy masina ohatrantsika reto? Montina dia montina. Fa iditsika aty am-piangonana indraindray zany fahamasinana zany. Iditsika aty am-piangonana ny fahamasinana. Rehefa any atokantrano isika dia tsy taratra mihitsy ny mahamasina an'ilay Andriamanitra tompontsika. Rehefa eny amin'ny fiarahamonina isika na any amin'ny toeram-piasana na eny an-dalambe dia tsy fantatra mihitsy ny hoe ny Andriamanitra ivavahany ny olona ka Andriamanitra masina. Ny fahamasinana ry havana dia fifandraisana marina sy mendrika tsy amin'Andriamanitra ihany fa mpiarabelona koa. Manamasina ny tenany mpino, ataovy mendrika ny fifandraisanao amin'Andriamanitra fa hiavaka koa ny fifandraisanao amin'ny mpiarabelona aminao. Manamasina ny tenany tompo tsaroa fa antsoavo ataon'Andriamanitra ho antsika Israeliny vahoakany ankehitriny izany fandianana amin'ny fahamasinana izany. Ary miantso antsika koa ny soratra masina teo mba ho amin'ny fahamasinana fanatanterahana ny didin'Andriamanitra ny fiainantsika, ary ho amin'ny fahamendrehana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny mpiarabelona amintsika. Amen.